Olona ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay, fantatray fa tia anay ianao, ary ny fitiavanao no azonay mijoro, ny fitiavanao no mampijoro ny fiangonana, ny fitiavanao no ivelomanay. Tonga ny fotoana izay hitenenanao, ataovy tafatoetra ao am-ponay, tahaka ny vonafafy eny amin'ny teny tsara ny teninao, ka hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay akobanao, indrindra eo amin'ny fiangonanao. Mitenena tompo ao, voninkiananao izany. Amen. Epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko voalohany, 7:17 ka hatramin'ny 7:17. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa matetika aho no efa nikasa hakaty aminareo, saingy azo tsampona mandraka ankehitriny aho. Hananako izay vokatra ty aminareo koa, toy ny amin'ny jentilisa sasany. Ananan'ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry trosa aho, ko raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho. Fa tsy menatra amin'ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe, ny marina amin'ny finoana no ho velona. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay isy ny afatra ho antsika avana, arak'izay hita ao amin'ny epistily nisoratana ho an'ny Romanina toko voalohany amin'ny 7:17 ka hatramin'ny 7:17. Ary singadina manokana ny amin'ny 9:11. Mivaky toy izao ny anaran'ny Tompo: tsy menatra ny filazantsara, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Nalaina ho loha hevitra izao fandinena amin'ny tenin'Andriamanitra izao no hoe tsy menatra ny filazantsara ny mino. Tsy menatra ny filazantsara ny mino. Iarahantsika mahita riavana fa maro ny olona no tsy te handrarahan'Andriamanitra intsony amin'izao androntsika izao. Maro ny olona no tsy manaja izay masina intsony, fa te hitehitra amin'ny fahalalahana sy ny harena. Ary niainan'izany koa ny olona tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly taty Eoropa, tany Korinto mantsy, Grèce ankehitriny no nanoratan'izao epistily izao tamin'ny taona 8-20 amin'ny androntsika. Ary tany Roma, Italia no nanoratana izay nilazany fa maniry mafy izy mba hamangy azy ireo. Efa manomboka tsy mandrarahan'Andriamanitra ny olona, fa ao anatin'izany no ijoroan'ny apôstôly Paoly, tsy menatra ny filazantsara, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Tsy menatra ny filazantsara ny mino satria efa nibebaka marina izy. Efa nibebaka marina izy. Inona moa ny filazantsara? Andriamanitra nidina tonga nofo ao amin'ny Jesosy Kristy. Andriamanitra nitondra ny fanameloana mandrakizay tokony anjoantsika teo ambony azy fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana ary nitsangana avy tamin'ny maty ho santatry ny fitsanganantsika, ary niakatra velona ny an-danitra nangoatra fotoana ho antsika. Raha tsorina ny filazantsara dia Jesosy Kristy, izy ilay vaovao mafana. Nandray ny filazantsara ny apôstôly Paoly. Tena nibebaka tokoa izy, na dia efa fahaseho azy afantatsika izany, fitondra fivavahana teo amin'ny Jesosy izany, mahalala ny soratra masina ny fomba fanao amin'ny tempoly.
fanaina mety tena nandroahitra rehefa tao natamin'i Jesosy Kristy teo an-dalana Damaskosy ary ny foana dia tsapany fa mitondra fiovana teo amin'ny fiainana izany. Mahatonga azy milaza hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, nanova ny fiainana izany. Tadio fa rehefa nibebaka marina ianao dia manomboka eo misy hoe fiainana taloha ary fiainana vaovao. Misy fanaonao taloha fa tsy fanaonao intsony ankehitriny. Indrisy anefa fa be ny olona no menatra izany bebaka izany. Na tsy ny bebaka, angamba mbola be ampo diso toerana, tsy mahay miaiky izany diso izany, tsy mahay mifona, tsy mahay manety tena, ka tsy mety mahita ny famindrambon'Andriamanitra. Tahaka ny Davida, na dia mpanjaka azy, rehefa natsiaro nanota tamin'ny tompo dia nasamy lazany hoe mandrafo amiko Andriamanitra, amorony fomadio Andriamanitra. Dia fantatsika ny toy fa navelan'Andriamanitra ny heliko Davida ary narevin'Andriamanitra ho amin'ny voninahitra indray izy. Ianao koa tsy ho diso andalan'izany rehefa tena mibebaka amin'ny fonao. Tsy menatra ny filazantsara mino satria misy hery mahagaga ao anatin'ny filazantsara. Misy hery mahagaga. Tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Inona ty hery ambara eto ty? Raha ny teny voalohany nanoratana amin'ny testamenta vaovao, ny teny grika dia amin'ny teny hoe dynamisme nampiasaina. Be dia be ny teny mivoaka amin'izany dynamisme izany fa anankiray fotsiny maraiky. Ny dynamite fantatsika zavatra kely rajarena lavitra dia tsy hita akory, fa rehefa apoka eo dia mahavita mahapoka tendrombohitra ray manontolo. Misy hery ao anatiny, mahavita zavatra lehibe sy maharitra. Izany ilay hery raisy tao anatin'ity filazantsara ity, mampatsiaro ny tenin'ny tompo hoe izay rehetra mandray azy dia mandray hery. Ary vavolombelona izany ny apôstôly Paoly lazainy mpahay tantara fa olona tena fo izy ity. Ny tenany azy moa dia milaza ny hoe toy ny tonga volana akory aho. Fa rehefa nibebaka tokoa nandray ny filazantsara ny lazaiko anao, izy no nasoratra epistily be indrindra amin'ny samy apôstôly. Izy no navita nitety firenena maro indrindra taty Eropa amin'ny fitondrana ny filazantsara. Izy no navita nanorona fiangonana be indrindra. Fa misy nandray an'ilay hery mahagaga tao anatin'ny tao. Raha koa nampaherezako anao, rehefa tena mandray an'i Jesosy Kristy tompo anao, io ilay filazantsara, io ilay vaovao mahafaty. Dia ho hitanao fa ho gaga ny olona, fa lasa mazoto mivavaka ianao. Gaga ny olona fa tsy menatra anao izany hoe hianatra sekoly alahady na tanora azy. Lasa fifaliana ho anao ny voatery hamaky na hivavaka, ary mahita fotoana ianao hanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sampana. Aza menatra ny filazantsara. Tsy menatra ny filazantsara ny mino satria mitondra famonjena ho azy izany. Tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Inona moa ny famonjena? Raha toy indray milaza dia izao: fanafahana antsika amin'ny fanandevozana devono. Ary ny fampianaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily an'ny Romanina dia mazava: samy efa nanoty isika rehetra, lozan'izay manamary tena. Samy efa nanoty isika ary fahafatesana amin'ny tambon'ny ota. Tsisy maharesy fahafatesana izany tsika. Dikan'izany tsy misy mahavonjy antsika amin'ny famelana ny helintsika afa-tsy Jesosy Kristy izay efa nisoratsika teo ambony azy fijanona. Famonjena izay mino, maimam-poana tokoa ilay famonjena, fa izay mino ihany no mahazo anio. Izany hoe izay vonona hanetry tena anatrehan'Andriamanitra, vonona hiankina amin'Andriamanitra, ary natao an'ny olona rehetra io, araka ny voalaza eto hoe na jiosy na jentilisa. Tena hery mamelona anao rehefa tena mandray Jesosy Kristy ianao. Io no mitahiry anao afaka amin'ny farany mandra-piavana amin'ny ranomanitra. Araka ny voalaza ny andiny fa 7:20 hoe ny marina ny fonona no velona. Rehefa nandray an'io apôstôly Paoly dia nilaza mihitsy ampirehareana, tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ianao koa raiso, tehirizo izany hery mamelona izany. Farany
tsy menatra ny filazantsara ny satria asa tsara ny fitoriana ny filazantsara, tena asa tsara ny fitoriana ny filazantsara. Tsy mora tokoa no nitory an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly satria efa nazivana tamin'ny faritra maro ny antsoina hoe empira romanina, ary toriana amin'izay rehetra feheziny romanina ny hoe ny emperora ny mpanjaka, ny emperora ny tompo. Ka izay mandika an'izany na mitory zavatra faloha izany dia mety higadra mihitsy azy tahaka ny nahazo an'ny apôstôly Paoly, dia manara-drian'ny rano ny olona. Tsy mora no mitory an'i Jesosy Kristy satria efa miroborobo ny fianarana ara-tsiansa, indrindra fa ny filôzofia, ka hoe ao anatin'izany ianao hanao missionnaire, hanao pasteur tahaka ny zavatra namenatra izany. Fa tao anatin'izany no jeron'ny apôstôly Paoly, tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra ambeo izany. Ohatranao pasteur Lalasoa, tsy menatra ny fidy hanao ny asany mpitandrina, miarabanao satria no ten'Andriamanitra hoe asa tsara izany. Tsy menatra ny joro mpitoro ny filazantsara fa fianarana tsara ho an'ny mpanora sy taranaka amin'ny fandimby izany. Nareo mety malalaka kokoa any pasteur Lalasoa moa izany, fa raha vao miresaka fotsiny amin'ny pasteur Lalasoa moa dia atakatra hoe mpitoro ny filazantsara izy. Vao mijery ny compte Facebook ny fotsiny ianao dia ahitany hoe tsy menatra ny filazantsara izy. Saotra amin'ny lesona pasteur, kanefa fantatao fa tsy mora ny asan'ny mpitandrina. Hoy ny tenin'ny mpampianatra anay tany amin'ny toeram-panomanana, miomana fa hisera zava-tsarotra. Asana mampitahotra izy nahoana fa nahanatra-kefa koa izy milaza amin'izany. Hanana ady-panahy ianareo izy. Mazana nefa ny ady-panahy anareo tsy azonareo zaraina aman'olona, fa ianareo no miady amin'izany miaraka amin'ny tompo. Mahery fa mifarana koa hoe ahita fitahina manokana izay tsy hitany amin'ny lafa, satria samy-piaro amin'ny mpanompo ny Andriamanitra ary ataony miavaka no manompo azy sy tsy manompo azy. Isika rehetra izay manompo tena hanao ny asan'Andriamanitra ho ny tompo aminao ary tsy miala amin'izany izy, tsara izany ny mpanompo matoky tohizo fa ankasitrahan'Andriamanitra izany. Ry havana, aza gaga fa izao tontolo izao mbola iroso tsy andrarahan'Andriamanitra. Izao tontolo izao mbola andraborabo sy anentsika ny kristianina, fa ianao kosa aza menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra ambeo izany. Chers frères et sœurs, notre texte pour la méditation de cette semaine se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 13 à 17. Et nous allons prendre spécialement le verset 16 qui se lit ainsi: « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et j'ai pris comme thème de notre méditation: les chrétiens n'ont pas honte de l'Évangile. Nous pouvons tous constater que le monde du XXe siècle se moque de Dieu. Les gens sont hostiles envers les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul a aussi expérimenté cette triste réalité à son époque. Mais c'est dans cette situation qu'il a publiquement déclaré: je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les chrétiens n'ont pas honte de l'Évangile car ils se sont déjà repentis. Mais c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est le salut apporté par Jésus-Christ. Le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour que nous soyons libérés de la condamnation éternelle. L'Évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bref, Jésus-Christ, c'est l'Évangile, notre bonne nouvelle. L'apôtre Paul, bien qu'il ait été un ancien pharisien, c'est-à-dire religieux, il n'a pas eu
l'a pardonné. Dieu l'a vraiment relevé. Hélas, beaucoup ne savent pas de nos gens se repentir, ou plutôt, beaucoup ne veulent pas encore se repentir. Peut-être parce qu'ils sont déjà habitués de la vie de l'Église. Ils croient qu'ils n'ont plus à se reprocher. Chers amis, comme David osait demander la grâce de Dieu, bien qu'il soit roi d'Israël, il a dit de tout son cœur, « Aie pitié de moi, Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. » Et vous savez tous comment Dieu l'a pardonné, combien Dieu l'a relevé. Soyons-en rassurés, car nous aussi, si nous confessons sincèrement nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Les chrétiens n'ont pas honte de l'Évangile, car elle renferme une puissance. Elle renferme une puissance. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais de quelle puissance parle-t-on? Une puissance apparemment invisible, car c'est spirituel, mais une puissance qui produit beaucoup. Puissance ici est décrite en grec lors du Nouveau Testament par le mot dynamis, qui a donné entre autres le mot dynamite en français. Un petit appareil presque invisible de loin, mais qui arrive à exploser toute une montagne. Et cette image nous aide à comprendre la puissance que nous avons en Christ. Et l'apôtre Paul en est témoin dans sa vie. Bien qu'il soit petit ou arrogant, c'est lui qui a écrit le plus d'épîtres entre les apôtres. Celui qui a le plus évangélisé en dehors d'Israël. Celui qui a plus voyagé pour l'évangélisation. Celui qui a le plus fondé les églises. Donc, il a bel et bien expérimenté la puissance de l'évangile. Ce n'est pas une virtualité, c'est une réalité. Chers frères et sœurs, si vous avez vraiment reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, les gens seront surpris de votre motivation pour Dieu. Vous n'aurez plus honte de suivre l'école de dimanche. Ce sera une joie pour vous d'être désigné pour faire la prière ou pour faire la lecture. Vous verrez que ce serait un privilège pour vous de servir Dieu à travers les différentes sections de l'Église. Les chrétiens n'ont pas honte de l'Évangile, car elle leur procure le salut. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est quoi le salut? Le salut signifie délivrance et libération. Les chrétiens sont sauvés car ils sont libérés du péché. Ils sont délivrés de la condamnation éternelle. Ils bénéficient d'une relation d'amour avec Dieu. Et cette délivrance a été réalisée en Jésus-Christ, son Fils unique. Alors, avoir la foi, c'est marcher avec Dieu, c'est vivre la puissance de l'Évangile. Quand vous avez la foi, rater un culte à l'église vous rend mal à l'aise. Quand vous avez la foi, à chaque instance de votre vie, vous voulez vous rapprocher de Dieu par la prière. Et si vous ne le sentez pas encore, répondez-vous vite. Les chrétiens n'ont pas honte de l'Évangile, car servir Dieu est un privilège pour eux. Au temps de Paul, c'est-à-dire après l'an 50 de notre ère, il était encore difficile de proclamer Jésus comme Sauveur et Seigneur, car l'Empire romain était déjà en pleine expansion, et seul l'empereur peut bénéficier du titre de Seigneur. Mais l'apôtre Paul l'a déclaré haut et fort. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul est fier de son travail, de sa mission, être apôtre, être missionnaire. Et je profite de l'occasion pour remercier Pasteur Dalassou
pour son témoignage. Merci d'avoir choisi la fonction de pasteur, car c'est un bon témoignage pour les jeunes générations à venir. Et oui, il faut avouer que rien qu'en discutant avec vous, on comprend très vite que vous êtes une servante de Dieu. En consultant juste votre compte Facebook, on voit nettement que vous n'avez pas honte de l'Évangile. Certes, vous le savez bien comme moi, que s'exercer comme pasteur n'est pas chose facile, surtout de nos jours. Voici ce que notre professeur nous a dit lors de notre formation. Vous allez sûrement connaître des difficultés, des épreuves. Parfois, vous vous battrez tout seul, car vous ne pouvez pas partager votre adversité, vos peines. Mais vous allez aussi bénéficier d'une bénédiction spéciale, car Dieu est jaloux de ses serviteurs. Bon courage, frères. Vous tous qui servez fidèlement Dieu, le Seigneur vous dit encore, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Chers amis, ce monde va encore se moquer de Dieu et de ses fidèles. Alors, veillons à ne pas être gagnés par leur incrédulité. N'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Amen.